Vaovaon'ny fahasalamana kosa no entina amintsika manaraka. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana mangatsika isika amin'izao fotoana izao saingy hita miovaova tokoa ny toetry ny andro. Mahatonga ny tsy fahasalamana tokoa izay fivadibadian'ny toetr'andro izay ka misy indrindra ary ny fanamarihana sy ny fanampanazavana entin'ny mpitsabo. Mbola mangatsika ny andro ety amintsika ary amin'ny alahady ihany vao hanomboka hiakatra ny maripana rano vinavina. Anisan'ny mahatonga ny gripa amin'izao fotoana izao ny fiovaovan'ny toetr'andro raha ny fanamarihana izay noentin'ny dokotera. Tena antony mampisy ny gripa amin'izao aloha dia ny fiovaovan'ny toetr'andro voalohany indrindra. Raha amin'izao fotoana izao tokony efa hiditra amin'ny vaninandro ny andro mafantsika fa miovaova ilay toetr'andro dia izay zany anisany mampatonga an'ilay gripa. Ny ankoatran'izay ny fiparitahan'ny mikraoba, izany hoe ny virus ho an'ny gripa zany virus no tena antony fiparitahan'ny mikraoba izay hoentin'ny rivotra no mampatonga an'izay dia ny ankoatran'izay ny tsy fahampian'ny vitamine C, izany hoe tsy fihinanana sakafo mitondra vitamine C. Misy ihany ny fepetra afaka raisina mba ahafahana misoroka izany. Atao aloha dia ny fanaovana akanjo mafana. Matetika ny olona zany rehefa maraina mafana ny andro dia ny hariva tsy mitondra dia iny nefa anisany antony mety hampatonga an'ilay gripa. Dia manarak'izay ny fihinanana sakafo mitondra vitamine C, izany hoe ny voankazo miloko mavomavo toy ny voasary, eo ihany koa ny voasary makirana zany azo hohanina ihany koa ankoatran'izay. Dia rehefa tena hoe mahery moa ilay gripa dia tsaratsara kokoa manatona ny mpitsabo hitsaboana an'ilay gripa. Arak'izay voalaza izay dia zava-dehibe ny fihinanana voankazo toy ny voasary sy ny maro hafa ihany koa.